Izay ny amin'ny vaoviny fa notanterahina androany ty amin'ny Tobra Tsimandrava ny fifampiarabanatina tratra ny taona 2024 ho an'ny teonivo ny fianakaviambia ny Gendarmerie-pirenena Malagasy fotoana ihany koa nanaovana tatitra ny zava-bita nandritra ny taona 2024 iny sy ny ezaka mbola ho tanterahina amin'ny taona 2024 ity. Maro ny zava-bita nandritra ny taona 2024 iny ho an'ny Gendarmerie-pirenena, mbola maro kosa nefa ny miandry amin'ny taona 2024 ity. Isan'ny vaindondra rano ny Gendarmerie ihany koa tamin'ny taona iny niady tamin'ny kolokolo izay nisy fanadiovana anatiny. Nahitana fiainana araka izany ny fitarainana nandritra iny taona iny izay nisy araka amin'ny telopolo raha toa ka 100 tamin'ny taona 2024 iny. Ka fito ireo zandary niatrika fampanoavana ary ny 3 ND raha toa nahazo fahafahana vonjy maika ny 4 tamin'izy ireo. Tanjon'ny zandary ny amerina indray ny fitokisan'ny vahoaka amin'izy ireo. Ny jeitotoka tao dia mahakasika ny fanatanterahana toromarika nomena tamin'ny fiandroany taona lasa 2024 izay nanana ny fanahy lehibe ny fiverenan'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fahitany fiverenan'ny fanampahalemana amin'ny laony sy ny fanatsarana ny kalitao iasan'ny Gendarmerie. Amin'ny alalan'ny hetsika dimy eto dia ny ady amin'ny kolikoly fanatsarana ny fanampahalemana manerana ny nosy fanafisana ny ady amin'ny fanondanana atsokosoko pirenena isan-karazany fanadiovana ny fitantanana anatiny ny Gendarmerie-pirenena fidinana ny fotony sy fanatonana ny vahoaka araka ny toromarika avy amin'ny levator général sekretera-mpanjakana. Nahitana fitombona kosa ny asan'ny Ziola tamin'ny taona lasa iny. Raha nikidina pinina indray dia 20 no trangan'izeo ka olona 12 no niaran'izany izay nahitana vahiny miisa 7 ary malagasy miisa 4. Miisa 7 kosa ny olana ampidirina ponja tamin'ny raharaha resaka fakana ankerin'ity. Nirivatra ihany koa ny resaka fitsaram-bahoaka tamin'ny taona 2024 iny ka 420 ireo tranganisy na afatesana olona miisa 720 izay mpitandro ny filaminana ny 3. Enina kosa ireo tranga voasakan'ny mpitandro ny filaminana. Fa isan'ny mbola olana menjadiny zandary ny tsy fampiny ny fitaovana manatanteraka ireo asa fa ankoatra izay ihany koa ny tsy fampiny ireo miaramila.